Tany aloha tany nanome zavatra anankidimy ho antsika mba evitena zany raha ohatra ka mianatra fiteny anankiray isika indrindrandrindra ny teny anglisy. Androany indray ao anatin'ny 2 minitra sy 30 sekondra monja de hanazava principe anankiray na hoe méthode anankiray voaporofo izay ampiasain'ny manam-pahaizana maro ampiasain'ny expert maro amin'ny sehatra maro amin'ny domaine maro amin'ny industrie maro manerana an'izao tontolo izao kanefa afaka ampiasaintsika tsara amin'ny fianarana teny anglisy. Nefa koa afaka ampiasainao izy ity raha ohatra ka hoe mampianatra teny anglisy ianao na manao zavatra tiana ahitana vokatra tsara zany de ndao ary. Isa, roa, telo. Io principe io na méthode io de antsoina hoe Pareto rule na Pareto principle amin'ny teny anglisy. Économiste italiana anankiray no nahita anazy io antsoina hoe Pareto ilay principe-na 80% 20%. Tamin'izany fotoana izany izy de nahatsikaritra fa ny 80% an'ny tany de 20% an'ny mponina no tompony. Zany hoe vitsy kely zany no nanana tany tamin'izany fotoana izany de nanomboka teo de nampiasain'ny économiste, nampiasain'ny analyste, nampiasain'ny olona tamin'ny sehatra maro fampianarana, fahasalamana, fandraharana izy io. Exemple anankiray zao hoe teo amina société anankiray nahita ny analyste anankiray fa ny 80% ny revenu teo amin'ilay société de ny 20% ny production no nanome an'izay 80% na revenu zay. Ahoana ny fomba ampiaratsika an'izy io amin'ny fianarana teny anglisy? Raha mahatsikaritra isika de mandeha mianatra be milofo be hoe ahoana ny fomba fiteny an'izao ahoana ny fomba fandikana an'izao amin'ny teny anglisy sy ny sisa de lasa délaissé kely ilay pratika zany hoe raha atao mathématiquement arak'le principe zany de ny 80% ny fotoanantsika lanintsika de any am'le théorie de ny 20% fotsiny no pratika. Raha te hahita vokatra hafa kokoa noho ilay omeny iny zany ianao de mila atao atsimbadika indray l'équation hoe ny 80% atao pratika de ny 20% ataontsika arỳ am'ilay fianarana théorie be arỳ zany. De am'izay fotoana izay tsika lasa afaka mieviter automatiquement an'ilay mémorisation na fanaovana tsenjery verbe, fanaovana tsenjery ino izy ity fandrafetana phrase, fanaovana tsenjery vocabulaire zany de lasa tonga ao am-bavantsika natoraly am'izay ilay teny n'inona teny na teny anglisy satria ny fianarana fiteny dia bain de langue. Eny anie ka latsaky ny 2 minitra sy 30 sekondra zay, latsaky ny 2 minitra sy 30 sekondra mihitsy ny fanazavana top tapitra. De eny anie ka nanampy anao izay principe izay sy izay fanazavana izay. Raha ohatra ianao ka mbola manana fahasarotana amin'ny fianarana teny anankiray na fahasarotana amin'ny fianarana zavatra vaovao de andramo aloha ity principe na méthode ity. Aza adino ny manaraka ny pejy aza adino koa ny mizara ny vidéo antsika fa ny pejy dia mizarazara tips na zavatra ahafahantsika mifindra monina mankaty États-Unis na amin'ny alalan'ny fianarana na amin'ny alalana karazana visa hafa ihany koa manome tips kely amin'ny fomba fianarana langue anankiray. Zay ary fa de amin'ny manaraka ary. Maso to.